Ny mety ho toetry ny andro ny alatsinainy fahavalo ny volana aogositra ka hatramin'ny talata fahasivy ny volana aogositra 2024 amin'ny ankapobeny aloha dia somary azo vahana kely ny tsioka atsimo amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny misy ihany koa ny alin-drano manatona tsikelikely amin'iny morotsiraka iny torak'izay koa ny any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy raha ny morotsiraka atsinanana no jerevantsika voalohany dia ny any ankapobdambre zay ka hatrany ankapo est andraona vitsy ary mety hisy orana ny tandrivindraona any amin'ny afarany fepotona ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 8 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora mety hatratra 7 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany avaratra zany hoe any avaratry Vohemaro anonjabena ahery ny ranomasina ny avy ny onja 2.5 metatra ary hatratra 3 metatra manomboka ny tolakandro noho ny alin-drano avy any atsinanana Cap Est ka hatrany Manoro ho lalovan'orana tandrivindraona ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora dimy mpanonja na anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2.5 metatra hatratra 2 metatra indray any amin'ny tapany avaratra manomboka ny takariva Manoro hatrany Taolagnaro anorana tandrivindraona ny any atsimony Manakara fa hitatra miandalana any amin'ny morotsiraka avaratra zany any amin'ny talata maraina any ho avy atsimo atsinanana ny rivotra manakaiky ny Taolagnaro ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora iovaova kosa ny any akafa ka ho 7 kilometatra isan'ora ho avy atsinanana ny morotsiraka rehetra ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ny avy ny onja dia manodididina ny 2.5 metatra akoatra ny any amin'ny tendrony atsimo izay mety hatratra 2.5 metatra noho ny alin-drano avy any atsimo andrefana Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie ibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny ho avy atsinanana ny rivotra ary ho 18 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora hatratra 17 kilometatra isan'ora ny alina ary anonjabena ahery ny ranomasina ny avy ny onja dia mahatratra 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra izy ny alin-drano antonony avy any atsimo andrefana ny any amin'ny morotsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora anonjabe ny ranomasina ary ny avy ny onja dia 2 metatra Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André ibalika ny masoandro ho avy atsimo ny rivotra any avaratry Maintirano amin'ny fiandohan'ny fepotona ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho avy atsinanana kosa ny any akafa ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ho avy andrefana na atsimo andrefana ny any amin'ny morotsiraka rehetra manomboka ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ny avy ny onja dia manodidina ny 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra Cap Saint-André ka hatrany Analalava andraona mitsitokotokona ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ny maraina sy ny alina ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatratra 17 ka hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora ny any avaratry Mahajanga ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 7 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho tony hatrany ny ranomasina ny ankapobeny ary ny avy ny onja dia ho latsaka ny 2 metatra Analalava ka hatrany Cap d'Ambre andraona vitsina ibalika ny masoandro ho avy atsimo atsinanana ny fitsokon'ny rivotra manakaiky ny tendrony avaratra zany hoe manakaiky ny Cap d'Ambre zany ka ho 7 ka hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora iovaova kosa ny any akafa ka ho 7 ka hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora ho tonony na dimy mpanonja ny ranomasina ary ny avy ny onja dia ho latsaky ny 2 metatra amin'ny ankapobeny